Ny teny izay torina amintsika androany dia ao amin'ny Matthieu toko 7 ny 12 ka hatramin'ny 14. Matthieu 7 verset 12 à 14. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira mivavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Raha masina ho manamasina anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Midira mivavahady eto ianareo. Ety ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Teny manaitra izany ry havana. Teny manaitra izay mampandiny tenantsika avy hatrany, mampandiny tenantsika amin'ny lalana izay zorantsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Nitondroana izany lalan-tery izany dia tsy inona fa ny fitiavana, lalam-pitiavana. Ka hoe moa mandeha amin'ilay tena fitiavana ve ny fiainako sy ny fiainanao, sa mbola mandeha amin'ny zavatra hafa? Fantatsika fa Andriamanitra dia fitiavana, ary endrika iray ahitana taratra amin'ny fiangonana amin'Andriamanitra ny fitiavana. Hitantsika tamin'ny famoronana fa noharian'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay mety ho ilaintsika olombelona ary dia hitondra fifaliana ho antsika. Namboariny ny biby, ny zavatra mahazo hohanina, zavatra tsara fijery, izany dia mariky ny fitiavany antsika olombelona. Ary io koa, io endrika fitiavana io tamin'ny famoronana, io koa mbola ezahantsika ihany koa amin'ny fiainantsika atao amin'ny ireo malalantsika. Metsika fahafapo ireo olona tiantsika amin'izay zavatra azontsika atao. Kanefa hitantsika fa na dia teo azy izany dia naleon'ny olona ny safidy hiala tamin'Andriamanitra. I Adama sy Eva no resahana eto izany. Lasa fahavalon'Andriamanitra rehefa samy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary teo nanomboka teo dia ny ariary, ny tsy fitiavana, nanjaka ny tsy fitiavana teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tsy fitiavana an'Andriamanitra voalohany indrindra. Hitantsika nataony Adama fa nanome tsiny an'Andriamanitra izy rehefa niteny hoe ny vehivavy nomenao ahy. Izy no nahatonga izao. Izany hoe ianao izany responsable dia ilay vehivavy koa. Ary toy izany koa ny vehivavy nanome tsiny an'Andriamanitra ihany koa ny teny hoe ilay menarana, satria ilay menarana dia Andriamanitra nanao izany. Ary tsy izany ihany fa ny fanome tsiny koa Adama sy Eva, ny vehivavy, tsy izao fa ny menarana. Fampapanga izany izy roa ary nanome tsiny an'Andriamanitra. Dia hita taratra fa ny aratsy mandraka hariva ny olombelona, hitantsika fa teo amin'ny Kaina sy Abela zanaky Adama sy Eva dia efa tonga hatramin'ny famonoana ny aina izany tsy fitiavana izany. Io no lovantsika olombelona, ary amin'izany dia tsy mahay mitia itsika. Tsy haintsika intsony ilay mitia tahaka ny fitiavana izay fitiavana tamin'ny voalohany. Mba hamerenana antsika amin'ny laoniny indray, mba hiverina ho zanak'Andriamanitra, satria efa tafasaraka
eo tonga fahavalon'Andriamanitra dia mbola naneho fitiavana indray Andriamanitra. Ary ty fitiavana ty tsy tahaka ilay fitiavana tamin'ny famoronana izay notenena teo, fa tena hoe faratampo ny fitiavana. Zany no nasehon'Andriamanitra tamin'ny olombelona dia nanolorany ny zanany, nanolorany Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Nolazainy soratra masina hoe tsy misy fitiavana ambony izany afa-tsy ny manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Io no nitiavan'Andriamanitra antsika olombelona, izay oharina koa amin'ilay tantara ao amin'ny mikasikan'ilay Samaritana tsara fanahy. Antsika na nataon'ilay Samaritana tsara fanahy, tsy nitsara izy, tsy miteny hoe adalana tonga azy tao, mety hoe mamo izy dia misy nanendaka dia adalana zany. Tsy nitsara, tsisy fitsarana, tsisy avinavina. Tsika moa zatra miteny an'ity zavatra ty hoe c'est pas mon problème, dia nandalo fotsiny le ray. Tsy izany, zany hoe tsy nitsara, tsy miavinavina, fa miantra, misy fiantrana. Ary ilay fitiavana nasehon'ity Samaritana ty dia tsy mila tambiny. Raha mikarakara ilay maratra izy dia tsy nieritreritra hoe voavalan'ity olona ty ve ny zavatra ataoko aminy, na inona mba omen'ity olona ty ho ahy en retour. Zany ny fitiavana nasehon'Andriamanitra asy anao zay mpanota. Ka noho izany asa mpamonjena zany dia afaka mandova mamaim-poana ny fiainana isika mpanota, gratuit. Ary tsy misy ezaka takiana amiko sy aminao ny amin'ny lalàna, fa dia finoana rery ihany no hanamarinana antsika. Zany indrindra no vakitsika teo tao amin'ny Romanina teo, Romanina 4 mikasika ny Abrahama teo hoe fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana mpandova izao tontolo izao izy. Tamin'ny alahady herintsika dia nampitandrina antsika Jesosy. Nampitandrina inona izy moa raha tadiditsika? Tandremanareo amin'ny masiratsira ny fariseo sy ny sadoseo. Satria ny masiratsira zany hoe tsy fiainana ny ten'Andriamanitra na ny familiana ny ten'Andriamanitra dia mamono ny finoana velona ao anatintsika. Io zany dia tena mamono ny finoana velona ao anatintsika. Androany kosa sika dia mbola mampitandrina antsika ihany koa Jesosy hoe aiza ny lalana izorantsika. Moa avy mitoetra amin'ilay fitiavana marina tokoa isika. Ary izany indrindra no anomezany ity lalàna ity hoe izay tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy koa. Izay tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy koa. Ity zany dia tena hoe pratika takatry ny olona rehetra, la loi pour les nuls hozy ny fitenenana. Ary amin'ny mahalalàna azy dia manery izany lalàna zany, mandidy izany lalàna zany. Aka ohatra isika resaka fiarabana, metraka fanontaniana hoe raha misy olona mba tiako hiarabana azy zany dia iza ny tokony hiaraba aloha? Le olona ve? Izaho zany, raha ity lalàna ity vakitsika dia izaho zany no tokony hiaraba aloha. Zany hoe ianao zany no voalohany. Efa ambony zany fitakiana zany, fitakiana lalàna zany, efa ambony zany. Satria io zany le tsy ankijery tavan'olona, tsy mijery hoe olona tiako ty na olona halako ty na olona tsy miresaka amiko ty. Io zany le hoe tsisy tambiny. Ary tsy vita zany ihany ny herin'ity lalàna ty fa na dia mipetrapetraka eo ara zany ianao, jery télé eo ianao zany dia
mba maniry an'le zavatra hitanao amin'ny abera iny zany le aberity iny mba ty azo an'ity zavatra ty tsara raha mba sakafo an'ity mijery boleto de osy ty lalana ty hoe mba ataovy an'izany koa le olona mahantra ao ambadika ao io zany mba anatero pizza kely izy de asiko ka am'le mandeha ny Champions League dia afoisy aloha Champions League avy ny orana dana mba anatery kely izy isantsika ny avitan'izany zavatra tsy ho efantsika tokoa zany havana tsy efantsika zany tsy efa nyvolatsika zany raha mba namola atsika raha miliardera atsika de ina nataotsika de saratsika le vaditsika eny ola amina tsara le zao ihany zany no miposaka mandrakariva atao anatsika satria manana ny sitrapontsika sika ataotsika ambony noho ny sitrapon'Andriamanitra eto de tsy resahana ntsony ny olona zay efa voageja ny fahotana efa voageja de tena tsy matateraka nainanaina tokoa olona mpimamo zany zava-mahadombelona filanonofo zavatra maro samihafa noho izany de antsoina tokoatsika amin'izao teny zao mba tsy ezaka madibadika ity teny ity tsy ezaka madibadika ny tenin'Andriamanitra mba ahafahana manamary tena indray raha tsy manao ratsa zany dia marina zany za dia afarany teny za tsy mangalatra za tsy mamono olona zany aho za tsy mangalatra vadin'olona zany aho verina am'le efa voalaza tamin'ny heriny koa de raha misy rahalahy na misy anabavy mba mananatra amin'ny teny ampitiavana de hoe na moa le valy teny iny aza maninona aza mitsara hono mba tsy ho tsara iny aza mitsara mba tsy ho tsara iny mba tsy ho amintsika nge zany ry havana zavatra loza zany satria raha zany nataotsika de atao le olona mamo reny tsika de tsika indray no miantso polisy maka an'ity tenin'Andriamanitra ty le polisy avianao aty fa ty ny tena mamo nanda hoe mamo aho zany ry havana didy vaovao no nomeny Jesosy atsika didy vaovao menidy hoe mba hifankatiavantsika ary zavatra tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainatsika io fitiavana io no ahafantaran'ny olona fa mpianatra Jesosy izaho sy anao tena zanak'Andriamanitra raha ny filazan'ny Paoly azy moa dia hoe manana trosa-pitiavana isika io ny trosa ananantsika manana trosa-pitiavana isika dia fampiarana tsotra tokony ataontsika eo amin'ny fiainantsika hoe dinio ny tenako dinio ny tenanao raha efa mba manao premier pas ve ianao mba efa manao premier pas ve za amin'ny fiainako sa miandry fitolorana mandrakariva tsarovy le vavaka nampianaran'i Jesosy hoe mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay dikan'io efa nialoha lalana ianao zany efa nandeha nialoha aho fa raha mbola miandry mandrakariva sika miandro atolotra amin'ny plateau dia mamono manafona ny tenin'Andriamanitra matavy ao am-toerana eo dia io ny tenin'Andriamanitra hoe sarotra tsy tafiditra amin'ny lalana tery noho le gabaria dia io ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andiny 4:12 naran'i Jesosy hoe Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra raha Andriamanitra ao aminy tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra no ahafahantsika mitoetra ao aminy mitoetra amin'izany fitiavana izany atafasaraka amin'Andriamanitra sika dia mazava ho azy fa tsy hanana izany fitiavana izany mihitsy feny mila miainany
fiaina bibebana sika ry havana. Lalàna dia fitiavana anao ambadika zany, fitiavana ny namana, fitiavana n'Andriamanitra. Ka misy safidy tokony atao, misy safidy tokony atao, zany napetraka ity tenin'Andriamanitra ity. Safidy tsy mora, tsy mora izy hoe ety sy sarotra lalana makao. Io no vakitsika teo tao amin'ny Jeremia. Zao mivaky teny teo ny anaran'i Jesosy. Ka izao no lazain'i Jehova: raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao dia ho solom-bavako, ary ataoko mandavarahana mirova ao amin'ity firenena ity ianao, ary hanafaka anao amin'ny tanàny ratsy fanahy aho. Tenin'Andriamanitra ho asianao androany zany ry havana. Mety amin'izao fotoana zao mety hoe aiza ho aiza ny toerana misy ahy, aiza ho aiza ny toerana misy anao. Tsy jery hoe ranona mbola ao arinako na ranona lasa lobeako, fa aiza ny toerako androany. Manoloana izany tenin'Andriamanitra zao dia mila manao safidy zaho sy anao. Jesosy eto ohatrany efa manery antsika hanao ny safidy tsara, mandehana amin'ny lalana ety. Mba manery zany va ianao? Reo zay voalaza tao amin'ny Jeremia teo: raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Mahatoky zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Tsy olombelona no miteny izany fa Andriamanitra. Izy irery ihany no afaka manao izany zavatra izany, manefa izany. Na ianao mieritreritra hoe fa rava izao zavatra, efa lavitra loatra aho, efa be ny raha tsy vitako, fa mahatoky ny tenin'Andriamanitra hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Izy irery ihany no afaka manangana ny rava efa ela. Ka dia mitaona antsika, mampahery antsika hiditra amin'ny lalana tery. Izany no antsony Jesosy ho asy anao androany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Mbola hivavaka isika. Sotra Jesosy no miteny menao, dia ampianarina koa izay Jesosy mba tsy hametraka ny fononay amin'izao tontolo izao, fa katsaka mandrakariva ny fiombonana aminao, ahafahanay koa Jesosy mizara miaina ny fitiavanao, dia azomy amin'ny tady mahery ny tananao zahay, aza vela andeha lavitra anao hisaraka aminao, mangataka aminao mba hampaheranay mandrakariva Jesosy. Nanatrinay ihany koa amin'ny ditranay, mba hitombonay ao aminao ary hiaranay dia aminao isan'andro isan'andro. Ny anaranao Jesosy, amen.